ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ara-baiboly ve sy atsy izay no valintsika indray atao anatin'ny lohahevitra androany mbola falitafaraka aminao no ny tenako atao anatin'ity fandarana fantariny marina ity lohahevitra anankiray izay somary delika izay fiteny amin'ny teny tsy fantatra izay ary ny akamaroan'ny olona moa dia mbola tsy tena mahafantatra tsara izay hoe fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izay fa mbola betsaka ny olona no manenjika, betsaka ny olona manaratsy, betsaka ihany koa ny olona izay manao an'ilay izy ho lasa fampimehezana eny amin'ny tambajotra amin'ny réseaux sociaux be dia be eny. Dia betsaka ny olona tsy mahafantatra an'ilay izy dia betsaka koa nefa ny olona manaratra eny rano an'izay zavatra izay fotsiny fa tsara raha mamantatra ny fahamarinana miainga avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra foana isika vao miteny zavatra anankiray hoe mety ilay izy na tsy mety. Ka izany indrindra moa no antom-pisian'izao fandarana fantariny marina izao mba hahafantarantsika ny fahamarinana izay avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra foana izay arahina amintsika eto izay fahamarinana miainga avy ao anatin'ny Baiboly izay ilay fahamarinana ary izay no ahafahantsika milaza hoe marina ny zavatra anankiray na diso satria ny tenin'Andriamanitra ihany ny fahamarinana. Dia raha miresaka tsika an'izany hoe fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izany dia tsara ny mamantatra hoe izany fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izany moa na hoe parler en langue amin'ny teny frantsay dia mitovy dika ihany koa izy io amin'ny hoe mivavaka amin'ny fanahy na hoe fitenin'ny anjely zavatra anankiray ihany izany ireo na hoe mivavaka amin'ny fanahy na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zavatra anankiray ihany izany. Ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina izy io. Ao amin'ny Korinthianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo dia mitanisa izy ao ny fanomezam-pahasoavana sivy ary anisan'ireo fanomezam-pahasoavana sivy ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Izay zany dia efa midika sahady fa ara-baiboly ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra satria ny fanahy masina ny fanan'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy no manome an'izay hoe fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra izay. Rehefa mamaky koa ny testamenta vaovao manomboka amin'ny boky ny asan'ny apôstôly zany ireo fiangonana voalohany taorian'ny hitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny akamaroan'ny olona rehefa nandray ny fanahy masina dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Anisan'izany Kornelio ilay olona tandapa anankiray ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 izy sy ny fianakaviany rehetra rehefa nandray ny fanahy masina izy dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Omeko référence ihany ianao ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 andininy fa 470 ka hatramin'ny andininy fa 470. Ao amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa toko 710 ny andininy fa 9 dia manambara olona koa rehefa nandray ny fanahy masina dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Izany hoe ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany dia ho an'ny olona izay mandray ny fanahy masina aloha zany. Ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsy natao ho an'ny olona rehetrarehetra, tsy ho an'ny olona rehetrarehetra zany fa ho an'ny olona izay manana ny fanahy masina dia afaka ny handray an'izay hoe fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izay. Amin'ny maha-fiteny tsy fantatra anazy moa zany dia tsy fantatra le izy, tsy anglais le izy, tsy teny anglisy le izy, tsy teny espagnol le izy, tsy teny grika le izy fa teny tsy fantatra fotsiny le izy na hoe fitenin'ny anjely zany. Zany hoe tsy takatry ny intelligence ary izay mahatonga ny olona maro lasa ohatrany hoe me amin'ilay zavatra satria tsy fantatra le izy, teny tsy fantatra zany le izy ara-baky teny mihitsy zany izay zavatra izay. Dia efa voaporofitsika teo zany aloha fa raha avy amin'ny fanahy masina zany le izy dia ara-baiboly zany le izy ny dikan'izay satria ny fanan'Andriamanitra no manome ny olona an'izay fanomezam-pahasoavana izay. Rehefa mamaky io boky ny asan'ny apôstôly io ianao dia ho hitanao fa be dia be ny olona izay nandray ny fanahy masina no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Anisan'izay koa i Paoly apôstôly koa dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy. Mbola resako ihany izay zavatra izay rehefa avy eo fa izay aloha zany dia manamafy fa ara-baiboly mihitsy ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Ny fanontaniana mipetraka indray dia izao hoe ilaina ve ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra? Ilaina ve ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra? Dia hoy izy Paoly apôstôly ao amin'ny Korinthianina voalohany toko 4:10 ao dia milaza hoe ny olona hoy izy Korinthianina voalohany toko 4:10 dia ny andininy fa 4:10 no vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho
dia ny fanahiko ihany mivavaka fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Zany hoe ny olona izay mivavaka amin'ny teny tsy fantatra dia ny fanahiny no mivavaka. Izany hoe ny fanahiny zany no mifandray direkta amin'Andriamanitra. Ny fanahiny no mifandray direkta amin'Andriamanitra fa tsy ny saina. Zany hoe tsy ny intelligence, satria mantsy misy natao hoe vavaka amin'ny saina, tsy misy ny vavaka amin'ny fanahy. Zany hoe ny fanahin'ny olona direkta miresaka amin'Andriamanitra rehefa mivavaka amin'ny teny tsy fantatra ny olona anankiray. Fa ny vavaka ny intelligence dia le vavaka izay fanaontsika foana, ohatra hoe mivavaka ho an'ny tokantrano, mivavaka ho an'ny fianarana, mivavaka ho an'ny asa, reny dia vavaka intelligence reny. Fa rehefa mivavaka amin'ny teny tsy fantatra ny olona anankiray dia ny fanahiny direkta mihitsy no micommuniquer amin'Andriamanitra izay tsy fantatra n'izaniza na dia ny devoly ary dia tsy mahafantatra ny vavaka izay ataon'le olona. Zay zany dia anisan'ny tena tombony lehibe ho an'ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, satria na ny devoly ary dia tsy mahafantatra n'le vavaka izay atao. Rehefa fantatra ny devoly mantsy ny vavaka ataon'ny olona anankiray dia afaka attaquer ny devoly ny vavaka iny, afaka bloquer ny devoly ny vavaka iny. Fa rehefa tsy fantany devoly ny vavaka amin'ny fiteny tsy fantatra iny dia tsy hitany devoly izay atao ao anatin'ilay izy, fa Andriamanitra ihany no mahafantatra an'le vavaka amin'ny teny tsy fantatra. Zay aloha zany dia anisan'ny tombony ngeza be amin'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. Anisan'ny faharoa koa dia izao hoe ao amin'ny Korinthianina voalohany toko 4:10 ihany Paoly dia manazava hoe ny olona ozy izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany izy. Zany hoe mampandroso ny fanahinao ny fitenenanao amin'ny fiteny tsy fantatra, satria mampandroso ny tenanao ianao rehefa mivavaka amin'ny teny tsy fantatra. Ao amin'ny Korinthianina voalohany toko 4:10 moa izy dia mampitahany amin'ny fitenenana fiteny tsy fantatra sy ny famonaniana. Dia ao izy milaza an'izay hoe ny olona rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ozy izy dia mampandroso ny tenany. Zany hoe mampandroso ny ara-panahinao ianao, manangana ny ara-panahinao ianao, miexercer ny ara-panahinao ianao rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra. Any amin'ny bokin'ny Joda ihany koa 9:20 izy dia milaza hoe mandrosozy izy amin'ny finoanareo masina indrindra dia mivavah amin'ny fanahy masina, na hoe mivavaka amin'ny teny tsy fantatra zany. Zany hoe mampandroso ny finoanao sy ny ara-panahinao ny fivavahanao amin'ny teny tsy fantatra. Ireo zany dia tombony ngeza be amin'ny olona izay mivavaka amin'ny teny tsy fantatra. Ny olona mivavaka amin'ny teny tsy fantatra dia micommuniquer direkta amin'Andriamanitra. Ny vavaka amin'ny teny tsy fantatra dia tsy théologie izy io ary tsy religion io fa relation, communication directe amin'Andriamanitra. Tsy fombafomba mpivavahana io, tsy resaka doctrine mpiangonana io ary tsy resaka théologie io fa resaka relation, communication. Ary zay ny zavatra ilain'Andriamanitra amintsika, tsy religion ilain'Andriamanitra amintsika fa relation vivante amin'Andriamanitra, relation velona amin'Andriamanitra. Ka ny olona miteny amin'ny teny tsy fantatra dia olona izay manana communication sy relation directe amin'Andriamanitra ny fanahy. Noho izany manana tombony ngeza be ny olona izay miteny amin'ny teny tsy fantatra zany. Tsy voavonjy fe zany izay olona tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Ny valiny dia tsy voavonjy ny olona, satria ny mariky ny famonjena tsy amin'ny alalan'ny fitenenana na tsy fitenenana amin'ny teny tsy fantatra, fa amin'ny alalan'ny fandraisana an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainan'ny olona anankiray. Amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy sy ny fandraisana an' Jesosy mahatonga ny olona anankiray ho vonjena na tsy ho vonjena, fa tsy amin'ny alalan'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. Ka noho izany na miteny amin'ny teny tsy fantatra ny olona anankiray na tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra ny olona anankiray dia ho vonjena ihany izy rehefa manana an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainana. Fa zay rehetra mino no vonjena, zay tsy mety mino kosa no hoelohina. Fa manana tombony kosa nefa ireo izay miteny amin'ny teny tsy fantatra. Ny antony efa ireo nazavaintsika ireo. Ary Paoly apôstôly ary ilay nanoratra boky 3:10 amin'ny testamenta vaovao dia milaza Paoly apôstôly tiako izy raha samy miteny amin'ny teny tsy fantatra avokoa ianareo rehetra. Ao amin'ny Korinthianina voalohany toko 4:10 ny 9:5 izy milaza an'izay. Zao ozy izy dia misaotra an'Andriamanitra, men'Andriamanitra fahasoavana ozy izy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra no ianareo rehetra ozy izy. Izany hoe tena amporosihan'ny Paoly apôstôly mihitsy ny olona mba hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary amporosihan'ny mihitsy ny olona
mba hanana an'izany fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izany. Voalohany indrindra raha te hanana an'izany ianao dia mila manana ny fanamasina zany. Mila manana ny fanamasina ianao mba hahafahanao mandray an'izany fanomezam-pahasoavana izany. Ary raha ohatra hoe fa manana ny fanamasina ianao fa mbola tsy manana an'ilay fanomezam-pahasoavana ka maniry mba hanana an'izany ny zavatra afaka ataonao voalohany indrindra aloha dia aza manenjika an'ireo olona izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, satria ny zavatra enjehanao dia tsy ho azonao mihitsiny fa aleo ary mangina, aleo mangataka amin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:20 io ny andininy voalohany dia milaza hoe nefa hozy izy maniry fatratra ny zava-panahy, nefa maniry fatratra ny zava-panahy. Rehefa manomboka maniry fatratra ianao ka mangataka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra miteny eny amin'ny Mateo toko 7 any hoe ianareo izy na dia ratsy ary mahay manome zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka ave ny rainareo izay any an-danitra no anome zavatsoa an'izay rehetra mangataka aminazy. Izany hoe rehefa tena mangataka amin'Andriamanitra sy mangetaheta anana n'izany zavatra izany ianao dia afaka omen'Andriamanitra anao izany fanomezam-pahasoavana ngeza be miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izany. Fa ny zavatra voalohany mila ataonao atsaharo ny faninjehana an'ireo olona izay miteny amin'ny teny tsy fantatra. Faharoa, esorony ny tahotra, esorony ny blocage, satria ny tahotra dia lasa mibloky ianao. Matahotra ianao hoe sao dia tsisy zany zavatra teneniko izany. Fa rehefa omen'Andriamanitra anao ny ahafantarana izy fa ho tonga ao anatin'ny olona anankiray ilay izy dia misy zavatra te-déborde ao anatin'ny fanahin'ny olona. Rehefa feno ny fanamasina ny olona anankiray dia mahatsapa izy hoe misy zavatra te-hitobaka zany ao anatiny dia in'ilay fitobahana iny matetika dia mivoaka amin'ny alalan'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. Fa matetika ny olona matahotra dia tazominy ny vavany fa matahotra izy. Fa manomboka izao libereo ny tenanao rehefa ao anatina fahafinoana fanamasina ny olona anankiray ao anatina vavaka dia matsapa ianao indraindray ny zavatra te hitobaka iny dia avitsoro ilay izy dia manomboka amin'ny fotoana ianao hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Aza miandro hoe isy olona mpianatra anao, tsy olona mampianatra an'izany, tsy afaka ampianarina izaniza zany hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izany fa ny fananao mafantatra hoe ny zavatra te hivoaka izy zany, te hitobaka izy zany dia amin'izay zavatra rehefa avoakanao zay dia manomboka amin'izay fotoana izay ianao hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ka azonao atao tsara zany mangataka an'izany raha tsy manana an'izany ianao nefa mangetaheta an'izany. Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny jovavolombelona fa tsy nanana izy teo aloha dia naniry sy nangataka tamin'Andriamanitra izy dia nomen'Andriamanitra izy. Natao an'ny olona rehetrarehetra zany fa natao an'ny olona izay maniry azy ihany, natao an'ny olona izay mangetaheta azy. Fa raha hozy izy ianao zaho tsy mangetaheta an'izany dia tsy afaka no azonao mihitsy zany zavatra ngezabe izany. Raha ianao tsy maniry an'izany, raha ianao manenjika an'izany, raha ianao manaratsy an'izany dia tsy ho azonao mihitsy ny zavatra izay enjehinao sy aratsianao. Izay ny fandaharantsika tamin'ity androany ity zany hoe ara-baiboly zany ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra na parler en langue izy sika miteny frantsay ara-baiboly izy io. Izaho mamporisika anao hoe fantary foana ny zavatra anankiray avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mialohan'ny ilazana zavatra anankiray manjary lasa miteny ratsy ny fanamasina, satria natao hoe miteny ratsy ny fanamasina dia ny zavatra avy amin'Andriamanitra lasa atao hoe diabolika. Ny zavatra tena avy amin'Andriamanitra atao hoe zavatra tsy izy fa zavatra avy amin'ny devoly izay natao hoe miteny ratsy ny fanamasina. Ka tsara aloha ny mamantatra ny fahamarinana mialohan'ny itenenana zavatra anankiray. Mino fa nanampy ianao indray ny loha hevitra tamin'ity androany ity dia kasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany ary mivavaka ao anao Andriamanitra ny anome anao an'izany raha maniry an'izany ianao raha maniry an'izany ianao dia Andriamanitra anome anao an'izany fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izany dia mirary soa dia samy tahian' Jesosy daholo.